Lasy tomboko vavy tonga soa tokantrano indray amin'ity alina ity aorian'ny fampahalalam-baovao no fanome fotoana isika ary manomboka izao moa araka ny efa nambara tamin'ny heriny dia isaky ny Alarobia ihany no anaranao ny fandarana Sahia Lasa izao falitafahoana amintsika rehetra ary manasa antsika hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany fa toy ny mahazatra iarahako manolotra amin'ny namana Clémence Rarinirina izay sady namana mpanolotsaina raha teo ity fandarana ity iresantsika ny vaovao mafana iresantsika zavatra maro be fa indrindra nasana vahiny ary anisan'ny notsingainay tanatin'ny mariko ny vahiny androano avy eo izy rehefa feo miarabanao Clémence. Mirabanao namana Lili Rafarala dia falitafahoana amintsika rehetra indray mpanaraka sy tapaka ny fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MPS indray amin'ity Alarobia alina ity toy ny mahazatra namana Lili Rafarala fanadihadiana no anomboantsika ny fiarahana nisy ny fanehoan-kevitra valan-dresaka ao am-panao gazety izay niarahan'ny professeur James Ratsima niarahan'ny madame Arletra Marsonna niaraka tamin'ny Andriamatoa Jean-Louis Rakotomboa niresahana indrindra mahakasika ny rahapirenena fa indrindra mahakasika ny resaka senisy ny HCC dia izay fanadihadiana izay aloha namana Lili Rafarala no entintsika isatarana ny fiarahana raisintsika aorianan'izay ny vahiny amin'ny ity alina ity. Efa mazava fa efa miomana fatratra amin'ny alabato amin'ny fifidianana ho avy indray ny fitondrana Andra Joel. Porofo mazava mitohaka amin'ny tendany ireo mpikambana vaovao andrafitra ny senisy ny HCC satria dia olon'ny fitondrana avokoa izy ireo. Kisarisary-pifidianana sisa no atao eto hoy Jean-Louis Rakotondrambo. Mametraka anao izay latsaka hoaingo-tsehatra fotsiny figurine fa ny tricherie dia isy angalabato ireo dia dedaka indray fa hoe izay ny lany amin'ny fomba démocratique manara-dalàna sy ny sisa nefa hita le lalàna hita le système fa c'est un système verrouillé. Dia izay no anisan'ny itenenanay hoe fotoana izao izay tokony hanarenana ny tsy mety. Ireo règle de jeu de la démocratie eto mihitsy miaraka amindreo le système makany andren'ny exécutif sy ny sasasasany amin'izy ka ho veroen'ny ny exécutif izy izay mihitsy tsy mety intsony eto Madagasikara ka tokony ovana tanteraka. No mahagaga hoy ity mpanao politika ity dia tsy misy akory ny sazy ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana naray tsy kombakomba tamin'ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo tamin'ny fifidianana valo ambin'ny folo sy roa arivo. En plus n'izay amin'ireo texte rehetra izay lazaina amin'ny régirany démocratie ireo tsy sanction mihitsy anie ny HCC manao an'izany erreur zany mba nidiadra ve izy ny CENI raha jerentsika mba milaza indépendant nefa ny ary amin'ny base ary any amin'ny carrière-mbato any amin'ny fanaovana liste électorale ny exécutif no mpanaovana azy ministère ny intérieur président ny fokotany izay ao anatin'ny collectivité déconcentré mba hitsony ny chef de district mba hitsony ny ministère ny intérieur no manao an'le izy ny teniny Andriamatoa Thierry izay atao anaty vilany nilaza fa misy doublon BDB nisy karapanondro BDB matapitrisany namboarina mba hafahana mangala-bato hampandany an'le candidat anankiray izany le ferina teo aloha fa tsy afaka ny andefitra an'izany tsony rehetra misy amin'izao fotoana izao satria efa tsy mendritra mivoaka malagasy ny anao iaina amin'izany zava zany amin'izao taona arivo fahatelo taonjato faha 120 izao. Arak'izany dia mazava izay fanazavana rehetra izay fa tompona andraikitra voalohany amin'ny krizy aorian'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara ny Flora Joel ary tsy afa miala amin'izany raha toka mbola miziriziry amin'ny heviny anao kisarisary-pifidianana amin'ny endriky ny senisy ny HCC vaovao io. Arak'irenana rahantsika azy teo ireny ny entina Andriamatoa Rakotomboa Jean-Louis moa zany fa niho-kevitra mahakasika an'ireny tsy fahamarinana sy tsy fahatombanana rehetra teo anivon'ny CENI tao anatin'ny fifidianana farany teo iresaka be dia hoe momba n'izay andao mpandrosoana ny vahiny satria fantatra fa miandry be nareo any tokantrano any nasaina manokana atao anaty fandarana Sahia Lasa izao ny alina ity Andriamatoa Alain Ndremiseza izay efa diso fantatry ny maro loatra filoha-hevitry ny RND raha teo no sady mpanao politika manana ventikevitra izay azo ifampizarana amintsika rehefa andrasan'ny maro miarabanao ary faly mandray anao tao sambany agnamiko izao tsika vao tafaraka atao amin'ny Sahia Lasa izao. Miraban'ny mpiaino rehetra aloha sy ny mpijery rehetra an'ity fandarana ity sy mijery ny MPS rehetra eto Madagasikara sy ny any ivelany izay mariny tsika menatavo ny fakahita teto fa ny Sahia dia efa tamin'ny fanaokafana azy dia izany voalohany ny niakatra teto fa angamba tsy sy directeur Joël ilay vao hita angamba niaraka tamin'izay dia miarabanareo roa
gagany olo inona ary zany pahany alaindre miseza de tsotra le panao gazety sady pan'olotsaina ny commune Antananarivo zay angamba no anamboatsika olona tena manana traikefa amin'ny resaka zay fanaovana satria manana didy betsaka nareo ary isoranareo am'izany fandraisanareo vehivavy ny andraikitra zany satria efa ela koa angamba tsy nanao fandarana miaraka amin'ny vehivavy zany tena mpanao gazety fa matetika lehilahy foana mifampikotrokotroka eto de makaleo be dia kafalipotokotra no ifampiresahana moraingany ka hitany ventiny tsika tena hiditra marina amin'ny tokony hidirana mba ho tena ho lalina ny resaka vazainy tedaviny vahoaka malagasy. Ya mikasika an'izay indrindra Andriamatoa Alain Andrimiseza ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika Jean-Louis Rakotombo teo moa zany de hoe miomana angalabato ny fitondrana ankehitriny raha tarafina amin'ireo kajikajy efa hita sy hita soritra amin'izao fotoana izao raha mikasika amin'ny fandrafetana ny CENI sy ny firafitry ny HCC. Ianao manokana manahoana ny hevitrao mahakasika an'izay satria efa any amin'ny fifidianana daholo zao ny masony rehetra amin'izao fotoana izao na de mbola misy roa taona ary ny fitantanana izao fitondrana izao. Pie zay ny mahagaga miomana nangalabato ny amin'ny fitondrana mety miomana mianongana koa ny aty amin'ny fanoherana samy tsy ara-dalàna ny zany tsy hitako izy anosamboriny moregy le miomana angalabato fe sa le miomana anongana zay zany zao mifantanina mipetraka eto amin'ny firena raha ohatra ka ny any amin'ny fifidianana daholo nefa mitodika satria raha ny RMDM maloha de ny fanorenany fotony raison ny zavatra mitranga tsy hitako mihitsy eo atombotsoa azon'ny vahoaka malagasy amin'ny fifidianana amin'izao zavatra mitranga zao satria mbola voaroa taona angamba izy ianao mbola roa taona sy tapany de fo zao sady ny sakoroka ary ny sakoroka tsy avaty mifanoherana satria ameko ohatra tsotronareo hitanareo inona le zavatra mitranga azahoan'ny vahoaka azy nandeha ny fifidianana ho any ny ordre des journalistes na ny lafin'ny mpanao gazety lavitry ny mpanao gazety sakoroka be tao aminareo tao inona mampisakoroka azy le angalana ny boraon'le lavitry ny mpanao gazety lafiny mpanao gazety nanondrona présidence mba iomba ny fanjakana fa tsy andeha araka mangarara le izy de mametra-panontaniana atao inona ohatry ho lavitry ny mpanao gazety zava-dehibe hoe aniny fa rehefa mijery lalina ianao de hitanao fa io lavitry ny mpanao gazety io de manana solon-tenany amin'ny CENI dikan'izany le ampidiran'olona ao amin'ny CENI iny zava-dehibe aminy anampy an'izay fa ao ka raha mandeha ny disadisa de atao tsangatananao de le rainaro tsiposiposy eo zany tavela fa dia zay zavatra tiany zareo no atao izay ny mahatonga an'io aty be io dikan'izany marina le teninareo miravavy teo ohatra mandeha morona makany amin'ny tsisy zany le misy tsisy le raharaha andeha any amin'ny fifidianana zany fanontaniana faharoa mipetraka zay tokony hoe de hoe de titsika de ny hoe miomana sa efa nifananao zay koa mantoatra magaka misy olona miteny amiko hoe miomana hono ry zalahy miomanimina ke efa nanao ve miomana tsony tsy efa manohy miasa ratsiny ny mpamaky trano fa namaky trano izy omaly de amaky trano ndraiky amaky trano koa izy androany de zay ny zava-misy tsisy tanana efa zatra tontondro zatra mivokona ho zany tanana zatra mitsotra tanana zatra mitsotra ao daholo zany dikan'izany efa zavatra efa mitranga isan'andro san'andro de alaina ny HCC anohana an'izany de alaina izany hoe le olona mpanelanelana atao arbitre le baolina mihitsy no ataona zareo ampimamba amin'ny voalohany mba tsy hampandeha amin'ny tokony ho izy le amin'le baolina mba tsy hampiarana ny lalàna raha tokony ho izy ary amitana ny vahoaka ina moa ny anaovana an'izany za zao ny filoha-pirenena raha matoko tena ny tsy mila an'izany ina ny andeha hidivako amin'ny olafiny mpanao gazety mandany andro be manala baraka tena voaka ny olery kely molotra ery be molotra ery kely maso ery be maso hoe zany nefa raha ny adiny firenena satria nahoana gagany olona atao inona loatra reto mpanao gazety reto ny viravoraina ohatran'io fa rehefa tsy mahatoky teny ianao de farany zavatra pitsony kely ataovy an'izao aloha fikiry aloha ny atsy ataovy an'izao rianina ampitahory anina zao de tsy tafiditra ao anaty paosy zay io zavatra mitantio ka zao rehetra zao tsy tokony ataitra ny vahoaka malagasy fa fanehoana ny fatahorana ny zavatra hitranga amin'ny 2023 daholo io zany hoe raha zao tsika manontany ny vahoaka malagasy de fa ny 7 malagasy de efa mahafantatra olo fa tsisy ilana azy io tsisy fanjakana tsony eto Madagasikara ary ny vahoaka malagasy de efa miravoravo tanana
efa fadiranovana tsisy azo tenenina tsony efa fadiranovana ary raha io fatsakana io de efa mahatatabava ny olona milaza mpanome lesinazy ary efa mivadika efa mitady hoe ahoany ty sy mety latsaka akory zalama be de be ny député nahoana mamareno ao ny sasany zay nge mbo miresaka telefôna amin'ny any fa zao hoe rehefa tsy mety ao ny sasany nidiran'Andriamanitra ny tao milamosana mialatsina ny namana tsaratsara fa voadoniko foana izy tatoato olona nidiran'Andriamanitra zany eo milamosana zany nge miantso amin'ny madama foana fa tsy raisiny olona ngano mila telefôna miantso asika anao nge Andriamanitra latsaka tany zany mahatonga am'titika an'izany efa tsisy efa leo daholo nareo le mpisilelaka azy ary ny tiako lazaina am'izany de efa mazava be ny toedravatena amin'ny fitatra firenena am'izao fotoana zao leo ny vahoaka malagasy tsy anandremisesa ny leo sampanao politika mazaka fa ny vahoaka malagasy mihitsy no leo ary efa mitady ny lalana azahoana manamboatra ny rahapirenena andeha makany amin'ny fampandrosoana sy mandeha makany amin'ny fanavotana ny vahoaka malagasy. Miresaka an'izay fanavotan'izay tsika sy ny fomba hiatrehana ny fifidianana aoka tsy ho adinotsika fa efa nisy ny ampamoaka zay nataon'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo fatatsika tsara tamin'izany na ahafahantsika anazo antotanisa hoe 2,9 sy 1 tapitrisa mahery ange nisan'ireo karapanondro mitovy larana zay navoaka tamin'ny fifidianana farany teo miresaka doublon tsika zany de eo zany any mieritreritra Andriamatoa Alain Ndremisesa hoe mihevitra zany ve le fitondrana hoe ampahazovana azy kokoa am'izay mety vokatry ny fifidianana ve sa inona ny tiany atao ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zay konokononona zany fa za te hiteny aminao hoe raha ny zava-misy 700 malagasy ozy izy tsika efa tofoka tanteraka de hoy aho hoe azo inona hoe fa hanome tosika ngeza ho andry zareo ary ketriketrika efa ataony araka le tanana zatra mitsotra efa ndresantsika teo io ny tantaran'ny fiainam-pirenena no zao tsika makalesona am'izany namana Lili zay gouverne mantany tsangana teto tondram-panjakana ny tsanga teto am'izay république efatra ny fandimby zay de efa eo akaikin'izy mangozozo lavo no matetika manao an'io fihetsika io zany na voany filoratsiraka tsy maninona fa tenenika ny filora valomanina fa sao de lazainy olo tsika hoe mitongilangilana rehefa miresaka fa atao amin'ny MPS zany na voany filora valomanina tamin'ny androny keo zany io le fanerenan'le zava-misy andeha makany am'le eritreritry le olona mitondra eo amin'iny fotoana iny de fanontaniana mipetraka riverina fa tsy ataontsika tsiny zany fa tsika manana candidat de mbola izany aloha ny candidat tsika am'izao satria io nge na tiana na tsy tiana tsy maintsy atao ny liste ny zavatra mety sy ny zavatra tsy mety de hita izy ny tokony atao izy tsy tokony atao tam'izao aloha ary ny RMDM olona misy bras politika misy inona de mafititsika manaraka ny zava-misy ka zay no mahatonga am'teny hoe io le fomba ratsy io mihitsy ny ilanan'le fanorenany fotony satria rehefa tsisy le arifanina na iza Alain Ndremisesa président zay nanononako amin'ny président Ravalomanana teo razonareo satria na iza Alain Ndremisesa ny eo rapitso amin'ny 2023 ka fifidianana amin'ny 2024 de anao ohatran'io koa rehefa tsy embenanareo anao ohatran'io rehefa tsy mirotakinareo manao ohatran'io rehefa tsy tohanareo atody tsy voatabisy lafarina rehefa mandehany amin'ny arabe fa mizesizesy tamin'ny 4 rabe azonareo le tiako teny zay ny tokony ho takatry ny vahoaka malagasy hoe mila arifanina tsika ny vahoaka mila matao arifanina ny société civile arifanina nareo conseiller arifanina zany hoe le olona tsy mandray anjara avy hatrany amin'le hoe andray andraikitra amin'ny zavatra iny tokony arifanina daholo andanan'le démocratie amin'ny tokony ho izy anao ahoana raha mety hoendriky le fanorenana ifotony Andriamatoa Alain Ndremisesa hitondrana n'le vahaolana zany ho an'ny firenena mazava ho azy fa ny ohatra azotsika atao de ny hazo anankiray maniry raha miresaka an'le fanorenany fotsiny le ahidratsy raha ohatra ianao ka efa hita fa tsy mety le raha sikirina fotsiny nahidratsy anakoroa ambamboarina kely fotsiny le zaridaina mandeha ny ray volana tsy mety any fa maniry any lay ahidratsy tsy rena le azonao me malazo ianao eo tsika miditra am'le fanorenany fotsiny hoe ifotony hoe tsy maintsy kapaina hatrany amin'ny fakany mihitsy ny ratsy eto Madagasikara ataoko hoe ratsy amin'ny ankapobeny zany azo ataontsika resaka teknika za moa tsy mitondra boky tsy mitondra kahie fa mandeha am'izao fotsiny hoe zany ratsy zany de rehefa ratsy rehetra rehefa tsy mandeha makany amin'ny tompontsoam-bahoaka raha angaty de ratsy
anazy clémence rehefa tsy mandeha ho any amin'ny fifidianana satria le fifidianana nge lalana makany am'le tompontsoa malagasy satria io malagasy mifidy io zay ny resaka ohatra ny nandeha teto teo io malagasy mifidy io ane mifidy mba hidiran'ny vary ao anatin'ny kipony ary mifidy iny izy ianao zao olombo fidy manome fatokisana anao izy hitondra an'iny vary iny ao akibony hoe ty re clémence ameko anao a ny tokony anjarana fahefako a io kia ataovy tonga ty anaty kipoko ny vary a ho amin'ny vady aman-janako ny vary a fanafody a fampianarana ny sécurité zay nytika ny zavatra iny eo ny olana eo zany tsy zay mitranga tsy zay mitranga fa le olona fidina indray lasa mangarona am'posin'le olona mifidy azy zany hoe mbola ny ao an-tranon'le olona indray no alany a le olona tsy mihinana izy mitavana izay le de davina zay ny mahatonga n'le alabato zany hoe ahodina le safidym-bahoaka mba andeha anamafy an'ireo olombitsy a zay tsy manan-kevitra fa tsy nitsetsitra ny malagasy io zavatra mitranga io de mitranga foana rehefa akaiky irodana ny fitondrana anankiray zany hoe aza matahotra nareo aza taitrinareo fa io efa nitranga tamin'ny première république zao no natao izany tsy nisamborona rehefa akaikikaiky ambola nitenyny président Tsiranana hoe tsakotsako zato arivo mbola tsy teraka aminareo tam'izany de tsy mahita ny tsakotsako zoma izy niteny hoe tsakosako za arivo na larobia izy iny niongany izy ny efatrandro amin'iny de hitanareo am'izany ohatran'izany mihitsy le menasy le fisamboran'olona le fanodikodonana vato nandeha koa ny fifidianana manaraka ny teoloha le mahatonga atsika voalany kely firy andro de niongana ihany koa mazava ho azy am'izany fa zay foana io zavatra mitranga io ity fanjakana eto ty zay efa tsy azo atao fanjakana tsona ny anarany am'izao fotoana zao de hita daholo za hita taratra daholo zany rehetrarehetra zany mandeha amin'ny oeraoera fotsiny sisa ny izy moa tisy ny zavatra tena tokony lara-pamehana lasa any amin'ny vodiny fa tsy ny lara-pamehana indray ny makany amin'ny lohany ny zavatra tsy tokony atao inauguration atao inauguration ny zavatra tokony mankarary lohan'ny vahoaka tsy hitanao zany zany rehefa manomboka amitsongolobody ohatran'io ny fanjakany de fa akaiky ny farany zay no ataoko hoe naza nareo vahoaka malagasy tsika eto aza de marary fo loatra amin'ny zavatra ohatran'io fa io a efa taratry ny tsy fahombiazana io efa taratry ny fandehana makany amin'ny fionganana rehefa manao ohatran'io ny fanjakana anankiray mahagaga aminy a mbola tsy tonga saina ihany ka kely vitsy le olona nianatra de tsy afaka mijery an'izany resaky zany ohatrany ataontsika zany zany mahatonga le izy teneniko hoe tsy tokony atahorana fa za tsy manao hoe mangamasaka zafady aloha tsisy mangamasaka zany amin'ny politika reto fa rehefa tsy mety de tsy maintsy na zazara oziny rehefa manaikitry nono ifika oziny malagasy zay namany azy be dehibe moa no miteny hoe tokony misy le fifampidiniana satria resaka fifidianana antsika andra mato alaindre miseza hoe tokony misy ny fampidiniana mifandiniana momba le fandrafetana ny seni sy ny momba ny HCC ihany koa izay fanirahany fandraisanao teo ihany mahakasika an'iny hoe misy ny fitanilanana sy ny sisa manahoana ny hevitra mikasika an'izay hoe tokony irosoana ve ny anahoana ny endrika tokony anaovana an'izay fionkaonandoha zay ahafahana mametraka an'izay seniky ny rehetra zay miombokevitra am'izay ve aloha ianao miombokevitra amin'io fikonan-doha fa fikonan-doha atao oviana ary atao avita inona ny tanjona zao mahatonga miteny an'izany le fikonan-doha raha atao de ohatran'ny anaovany any senisy ny HCC ihany ny anaovany azy azonao nytiako teny andao anao fikonan-doha hoe da atotrony ao daholo zao fatin'olona rehetrarehetra atao fitsangatanana ataovy an'izao hoe mivoaka eo de le hevitra diso foana n'olona zay nge problema tsika hoe atao inona moa seny de nanome ohatra mpanao baolina io atao inona moa godasy raha manao godasy ianao de andaka baolina zany ao an-tsainao ka atao inona ny sony raha mahota manangana seny de ampisy fanadia fifidiana mangarara zany ao an-tsainao tsy atao zavatra tsara atao zavatra tsotrotry zany manao godasy ianao tsy baolina ny dakaninao fa lasa ianao mandaka karotery atsanganao seny tsy mangarara ny ataonao fa le lalàna mikasika ny seny iny ahodikodinao anaovana zavatra tsy mangarara zay zany le olana mipetraka io ka na ho azy sinao fikoan-doha impolo indropolo rehefa le fanasaina mihitsy tsy mitodika makany amin'ny démocratie manaiky ny alternance démocratique ary mitady ny tombotsoa am-bahoaka sy ny tombotsoa pirenena de laha ny andro eto sika fa tsy ilaina fa ny mety de tao andeha fifidianana de hitantsika eo ny vahoaka raha anaiky an'izany za matoky ny voaka malagasy am'izao fotoana zao fa efa misy fiovarana be dehibe ary io ve no zao zavatra mitranga zao anao no mbola andeha angalatra de hitany vahoaka eo hoe clémence hoe vato tokony rainy ianao de tapitapika eo lasa roapolo
fa milaza anareo eno izay teniko zay zao mba afatra meko an'le fitondram-panjakana fa tsy fakahitana ny sakoroka eto tsy ho zakany vahoaka mihitsy zany raha zao zavatra efa hitany zao efa tsisy tsy miteny eny zao nanao conférence ny veka hoe tsisy mandeha am'zay aloha ny fiainam-pirenena zay ny dikany teneniny za tsy andraso angamba izy meno antsika any miara-manonja raha eramandro tsika vao niteny tao miara-manonja hoe tsisy politika ny fanabeazana sy ny fampianarana mihitsy eto ohatra ray zany tsy misy potika amin'ny mamalagasy manao gouvernement anao ministre apetaka ao teny gasy raha tsy aigny ahoana moa ny azoanao mitaizany zanako ao am'zany zay de efa mahitanao an'zany mazava be olona hiaro ny vahoaka malagasy anao miteny gasy ny tsy mahay teny gasy fa iny ny ty tetavinao atao zay zany le olana mbola tsy fantatro koa ny teny frantsay hoe mbola tokony adevitra teny frantsay jerena hoe mahay manahoana hoe zany ko mbola tsy hay akory eo zany no mahatonga miteny an'zany hoe efa nany fiangonana ary de efa mahatsapa hoe potika tanteraka dolo ny mamalagasy atsika potika ny sotoavina tsy misy tsony ny ataotsika hoe ny firaisakina tsy misy tsony ny atao hoe fihavanana misy ny gadra politika de milaza ministra fa tsisy ny gadra politika sy nareo mare an'zany tsy fantatro izy le ny gadra le mitovitovy andriny gadra inona filaza ngay fa nga inona no makorelina teny atsara lalàna izy moa ny anarany mpanao gazety Arfine i Rolimersa nanino Rolimersa mivarotra trondro tsy ara-dalàna teny sototra nanina zay fa mbola misy mbola ao mbola migadra be ao i Béar Marcelin le nidina teren'Analakely hoe mangataka amin'ny vahoaka akety amin'ny Soabotsina inona angamba iny de voasambotra ny afo ina ny anarany zany gadra inona tsy ny fanaovanao azy anarany de miverina foana ny resatsika le fomba ny gasy tsy gadra politika de samboroka anao noho ny politika tsy olona tondrona ve Clémence am'zany ianao ony nananina ianao ony nanakorotana tsena ianao ony nanao an'izao fa ny totaly migadra ihany ianao tanareo ohatr'izay ihany ny anaovana seny zay ny ACC zay ny zao dikan'izany le fanodikodonana ny lalàna mihitsy sy ny tsy fampiasany azy amin'ny lalàna tokony ale de ny tombontsoa am-bahoaka no zavatra mamono ny firenena am'izao fotoana zao mazava loatra arak'izany fa tsy miombon-kevitra velively ianao ifirafitry ny HCC sy ny CENI am'izao fotoana zao io mihitsy izay nitrikitrihan'Andriamatoa gouvernora Hery Rasoamaromaka moa tsy piako any araroatiko hoe tsy misy ao anatin'ny lalam-panorenana aloha zany voambolana gouvernora zany fa de io izy io ary de lasa mpanome lesona hoy ny filazan'ny mpiserasera amin'ny Facebook am'izao fotoana zao manitrikitrika hoe io rafitra efa nisy hatramin'izay ihany tokony ho ankatoaviny rehetra mazava loatra fa itsika mahita eto hoe tsy tafavoaka ny fifidianana mangarara raha io ny itondrana azy fa ny resaka an'izay any de tsaroko ty resaka gouvernora ty Andriamatoa an'ilay Andriamiseza hoe hositsika teo hoe ministra apetraka ao hiaro ny malagasy raha moa tsy mahay teny gasy kinina de le fotom-pisainana sy le amin'ny ankapobeny mihitsy de nanamarika be an-tantara na tiana na tsy tiana le resaka nisy teo amin'ny Andriamatoa filoha teo aloha Marc-Ravalomanana lay niaona sy nifandray tanana tamin'ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka de nanakoako be indray ny resaka ngia gouvernora hoe tokony hifona amin'ny malagasy mihitsy ny Andriamatoa Marc-Ravalomanana asa mba manahoana ny fahitanao andreny ahoana ny hevitrao mahakasika an'iny le izy moa tsy zany voatonona am'le resaka fihavanana fa amiko resaka politika manahirana le izy fa fotsiny iny olombelona ny olombelona fo sy raha le dikan'izany tsy maintsy misy ny zavatra manahirana amin'ny mpivady araky miadiko anika nahoana moa ny mpanao politika ny tsy ady zay mihitsy no atao zay ny demokrasia tsy maintsy miady hikatsahana ny tsara ingeny ka ny tsara no katsahana aminy ka everiko fa zavatra lalà tantara-pirenena daholo zany tsy misy olany zany ary aza miresaka ny Ravalomana sy Roland Ratsiraka zay tsy zava-dehibe manahoana fa Ratsiraka sy Ravalomana ngeny ka nifanao bizory reto hoe zany tadidinareo zany tamin'ny andro ka maninona tsy hitako zay olana an'izany narary Monjajaona tamin'ny fotoana ny sady olona ka nafantatra Monjajaona tsara ny filoratsiraka no nandefa azo ny tsapona zany tsy fantatry ny olona zany fa misy satria samy olombelona ihany samy eto ihany fa zany tsy manaka anao rehefa tsy mitovy ny hevitra de tsy mitovy ny hevitra zay le izy tsisy alako bika tsy tiako tareto fa rehefa tsy mitovy ny hevitra de tsy mitovy ny hevitra ka zay RMDM président Ravalomana lehibe ny RMDM tsotra ny anay ny teninay mazava-be rehefa manaiky ny fanorenany fotony ianao de miady hevitra tsika eto ny fanorenany fotony eritreretinao zay ny anay mazava-be niza
misokatra mivaravarana manao antsoavo zao tongava zay anao fanorenany fotony zany hoe analan'le raha tsy hatrany amin'ny fakany mihitsy ananganantsika ny tena firenena vanina miaraka amin'ny vahoaka vanina tarian'olombanina mandeha makany amin'ny fanavotam-pirenena zay io de taviny io zay vonina am'izany te andao zay tsy vonina am'izany de kapao mazava be zany za tsy miafina am'izany tsy hitako zay fiainana am'izany efa 90 taona zao ny fiaina amin'ny malagasy andanangejereo 4 mameno tananarivo ferina am'izany ndray zao tsika ngamba mbola tsy teraka anao Clémence nisan'izany 4 zany amin'ny Novambra président Tsirakazy tam'izany taiva lasa korazana io izy zao fenindre mako am'tinely anao olona mahantra mandeha marianala kely anao olona mahantra mandeha nialatra tsy tenenina tsony zao niala boty feno iraky ny tanàna mpamon'olona feno iraky ny tanàna tsy hoe mampitahotra olona miteny zany tena mariny zany akoho ara monona olona fokomaly zay akoho ara monona olona resaka volona akoho de namonona olona satria le fatezerana sy le tsy fisian'le fankatiavana sy le fihavanana tsony very daholo le sitoavitsika de io tsika manao an'io afa izy zany fatosono zany avy am'le fanjakana enao nge hoa raha nylanin'olona de ho amen'olona fatokisana hoe mbo taio ny fiainy anay akoatran'Andriamanitra de enao fanjakana mbo mitay anay tsy zay ny ataonao amene fatokisana hoe mba hatsarao ny fiainanay inona ny fiainana mihatsara mbola misy ministre samy laza ny vitiny semana zao de tsy tokony ohatrany 3 alina fongamory zany 3 alina zany any Maurice any La Réunion misy iza 10 Israel de fa mahazo soma enao milaza namboatra ciment fa 4 taona zay 10 taona 1 taona manao ciment ividy ciment na 4 alina mbola tsisy 3 alina zany any ampivarotra amitsika miteny zao 4 alina io nareo reto olona mikarakara tokantrano daholo nareo reto manao lakozy ohatrinona reto menaka rivo sy ray alina raha sasany ka tsy tadidinareo fa nisy olona nikabary teny Analakely reny tamin'ny androny tamin'izany ho ataoko 4 arivo ny vidiny menaka ny 1 litra sa tsy miteny hoe inona fa velo rano zany aza miteny rehefa tsy atao zay io olana io zay ny makaleo ny vahoaka malagasy zay foana nanaovana vahoaka malagasy fitapitahana de domina tapany andoherany zany io trano io zany io trano io ny arenany malagasy mandeha fotsiny mba fantatra roa zao iza marina ny tena nivarotra n'le volamena 7 moty sa 3 mba fa mavoaka tamin'ny gazety fena voalaza tay zao hoe iza marina ny nakazy mbola mandeha fanadiadiana de mbola mandeha fanadiadiana mitombona fatsoraisina koa zany nefa raha ny ty zavatsika io zay le teneniko aminareo hoe io ny problema ny firenena le tsy fandanan'olona rehetra le mpitondra makany am'le fanavotam-pirenena amin'ny akapobeny foana ho any resako azy tsy hanao resaka teknika be ava be de be ny olona menao antsika am'izay ko ny olona mijery sahia foana fa tsy hofizana am'ty calcul antika zao ny atoka raha zao mividiny io zao zany ny resaka atao ohatra ny jirama mila makany amin'ny sekoly be ve malala ny problema ny jirama hitondra hoe zao daholo ny calcul tsotra kely tolotra sy tinady io enao rery ny manana mpanjiva 25 millions mariny zany 25 millions enao rery tsy manana concurrence enao fa enao tsisy mahazo mivarotra fa tsy enao de fahita enao re olona Andriamanitra taiza misy économie manao an'izany ry zo de zany ve de nazazakely eny amin'ny EPPR tsy hogaga hoe honary zany zavatra zany tsy azoko mihitsy ka narinao calculinao vao zay fengiany zay de fa misy tsy mety ao mila reninao mila fanovana ifotony ao eka Madagasikara mitovy am'izany ohatry zany ko de tsy nahariva ianareo olona anazy ho ataonao hoe filamatra eto Afrika zany era Madagasikara mamorona andray ve avoiny ny orinasa tanio ny teknisiana fa misy an'izany any ho ataonao filamatra nanondra ny conseil d'administration ny Teramatra am'izay raha tsy diso ataonao hoe filamatra eto Afrika farany zay mijoalajoala eto Afrika tera Madagasikara zao lasa Airways tsy fantatra le Airways na agence de voyage na compagnie na mpivarotra akoho na iny tsisy miteny nefa fananam-bahoaka tokony anazava ianao inona statut-nio juridiquement raha tsy resaka lalàna vahoaka tsy nety le société anonyme de ho avadika ataony kely ny mifanjakana famena inizy aramaka olona ianao hiditra associé ao maninona tsy lazainao mivahoaka malagasy lazao mivahoaka malagasy izy ny andray anjara ao zany Clémence manao mangarara hoe ty le société anareo sao de adiny matso fa tsy anazy le izy fa ny malagasy le olany ao zay nataoko ampianaro ny zaza fa eo nge le problemy mety tsy azon'le olona an-tsaina fa tsy anazy io fa ny malagasy
ka raha mivarotra an'io anao na manamboatra na mena mandanao anao an'izay amin'ny anaran'ny malagasy tikan'izany a manana zony malagasy mahafantatra hoe inona moa ny atao an'le izy any nampidirina atao sao de mba tsy tiany kosa raha arabo ny atao olona tsy afaka miresaka aminay ve anao atao so atidy zany rehefa mitondra fanjakana ino zay ny tsy misy io de zao le raha Madagasikara tsisy mahalala karaha mikesika resaka zay indrindra le ozy ianao vahoaka potika ny firaisan-kina potika ny firenena ny eo koa zao ny fitokoana ny etsero sy ny sisa ny eveka efa manomboka amin'ny teny mivoaka amin'ny fanginany efa tsisy tsy miteny tokoa am'izao raha ny zavatra misy iainan'ny firenena inona ny tokony ataon'ny fanjakana raha ny hevitrareo manoka hevitrao manokana mampanao politika anao satria tsony Clémence inona moa no ataon'ny zavatra tsy misy efatokaiza zany no firenena rapitso satria efa zavatra efa ohatrany efa miroso makany amin'ny zavatra efa hita zany zao tsika raha ny zavatra misy satria manomboka mivoaka amin'ny fanginany a samy miteny daholo zao ny olona rehetra de rehefa kelikely ivoaka daholo ny fanambarana etsero zay de rodana ny fitondrana alao irotanany rehefa irotanako tenenina tsy metika rehefa ilao irotanany tsy tsika no tompona andraikitra fa vahoaka manontoloko zamy tsy laza fa tsika koa manao koa mamikikika miaraka amin'ny olona ny olona kikika miaraka amin'ny vahoakantsika zay engely nanodranana ny tery avolo naka ny anara amin'ny baiboly paster Andriamandrata hoe miaraka mikikika atao de miongan'io hoe zay ny voalaza amin'ny baiboly ary zoan'ny vahoaka no mikikika sy mitaraina amin'ny fahoriana zay mahazo azy matoa be dehibe ohatr'izany Clémence ny feo mivoaka de satria efa tena efa andoalika ny ranombary efa tsy raha ny aina tsony mahazo an'le vahoaka hitan'le olomby tsy mitsetsa hoana tsy ahitanao mandeha de misy 4-4 mitsoala be de tonga ny vakany manao vakansy any Dubai ony nandendray olo ny avion zaviranga firenena mantidy hitondra jet be anakoa ande hoany riavanana tsy mbo mieritreritra hoe tokony mbo avion kelikely ny anina mba tsy reko ny akanjoko mba somakorota mba tsy reny olona tena mahantra marina ny firenen'le ty fa tonga ny olona de mitser le tiako kardainy anaovana nefa ny tena rama zany nge tsy azon'le mpitondra io ilaina daholo zany pozinao io de fa iny de fitsaran'ny olona nao politika aonao mo te olo ty tsisy saina mihitsy le ty fa tena ina zao vidina tetsy a Paris tetsy volam-bahoaka ndray io zao anaovan'io zany nataon'le filo sasany mijery anao i Obama tsy taika lobaka amin'ny forotra teny anaovany ianao mizesy tety ngesany enao normal mijery Macron anao palitao tsotsotra tsy misy iny enao izy normal nanao fety anao any Madagasikara tany a Paris mialatsiny avy miteny an'izany kaviara ny avoakanao soa kaviara na Madagasikara iny na faiza kaviara ro vidiny kaviara foana na tiana tsy tiana manina tsena ritra ny natao nasioanana kely faly daholo ny vahoaka malagasy ao le olanao zay le ataony any amin'ny fiangonana hoe very le sotoavina Clémence maty daholo le tena zavatra ananatsika sy tsara amitsika vonoina daholo za zao miresaka kaviara anao samy lazanao vao mifamperika daholo zao ny anatrano any papa ino ary zany kaviara tenen'ny alain zany fonga zany lafo be papa de ozy ny dadany mbola tsy nihinana zany lesy ny molotra na indray mandeha fa izy zavatra kely grama ohatran'iny de fa fidina ohatra iny dikan'izany tsy atsika zany tsy fiainatsika zany a ny deraderainy zany hoe manao ny andrana manao ny randrana mahatsara ny afotsika am'izao fotoana zao iny moa no manaitra kely afoana fitenin'ny Clémence izy ty fa mahafinaritra foana mamerina azy le hoe miaingo ambony tsikokoa malaza zavatra be dehibe zay zavatra hoe le endrika ivelany teo manahoana nisy faneho-kevitra nataona vahiny tsy malagasy fa izy nareo ve de mbola tsy mahatakatra foana hatramin'izao fa ny fisin'ity foloanareo ty no mahatonga anareo mahantra be ohatran'io ohatran'ny mampanongo tena tokoa le izy arak'le resaka teo fa resaka fifidianana moa nanomboantsika azy teo Andriamatoa Alain Andry miseza de ny antoky eo amin'ny fitondrana koa zany am'izao fotoana zao de tena miezakazaka mafy mihitsy mivezivezy ety seroa mamory vahoaka misy miteny hoe mangalatra départ zalahy ohatra zao de amin'ny maha eo anivony iray midima sy ny fanoherana anao de ozy izy hoe ahoana ny fahitanareo andreny hoe rehefa ny ety amin'ny fanoherana enanao zavatra tsy mahazo alalany be boty rehetrarehetra fa zareo nefa de zao zay tiany atao de atao amin'ny fotoana rehetrarehetra miariary mihitsy zao propagande avant départ avant l'heure efa hita maso zany ty fa lasaika anao fatahorana daholo mahatonga zany fatahorana lehibe indrindra mange tsy mila manao mampideradera vahoaka andany miliary ireo fitopolo isan-dato tsy mifidy rehetra reo de namanay daholo reo na tianao na tsy tianao satria zay mahay zay nianatra zay ty tanindrazana mialatsiny ny tena to mideratena ohatrany ny ombilay antsa fa zay no natonga anareo tsy mifidy zay jireny le fitaratsy reto de inona koa ny fidy any reto olona andeha hivarotra any t-shirt olona sy ampandiny vodery fotsiny mataony reto de lany eo tsy mifidy le akabiazan'le vahoaka
mila miovy zay etanina ny vahoaka imeny ny vatonareo andao am'izay fa tonga ny fotoana fa tsy maintsy mandray andraikitsika mifanovana ifotony na tiana na tsy tiana sa ho faty eto tsika ko nge menimenina fa tsy manao e de farany edidy faran'zay zaka mora indrindra de mifembenana ny vatonao ho tonga tsara ny tena tokony ho izy zany izy zao de fa manomboka tsy miandry mifanjakana anao recensement zany ianao fa tonga avy ianao de makany amin'ny fokotany ao tsao ny anarako meo ara mitatoko amin'ny teny tsotsotalisy zay io zoanao no ao ny anaranao rehefa tsao ny anaranao velao ny tamaina fa za mintsony ena adiny kely io ohatra ny nananina ny anaranao nge Clémence mitovy amin'ny enianina ka zay aza manaky an'izany Clémence tonga de meo any amin'ny tribunal mifampitady rehefa ohatra zay ny tetaviny manana zoan'izany mihitsy mivahoaka am'izao fotoana zao fa ireo olona tsy mifidy rehetra ireo a de tokony ho karakaraitsika etanina azavaina ny saina ho tonga ifidy am'izay amin'ny fotoana zay anaovana ny fifidianana raha ho tonga am'izany fifidianana zany tsika ara tsy tonga ny fifidianana de ho avy ny fateverany fa niezaky izy ifidy a nefa tsy tonga am'izany satria mafy loatra ny fiainana ka voatery mitsotra alohan'ny fotoana izy misy an'izany eny anaty baiboly tsy tsika rery ny nanao an'izany ary misy an'izany amin'ny tantara-pirenena rehetra tsy tsika rery ny nanao an'izany vao nanao ohatra tato ato eo raha mba fantatry ny vahoaka malagasy fefa niadiny samy américaine guerre de sécession zany niady ny any mpamijanaka mainty sy ny aty amin'ny avaratra niady 50 millions ny olona maty zany roa aveny ny vahoaka malagasy ry Clémence zay izy vao niavana zay izy vao navitan'io fanjakana be eny io zay izy vao nanao constitution zay tsy azo kitihany io mihitsy satria nahoana efa niatra ny mafy izy vao nijery hoe ahoana ny anaovantsika firenena zay mijoro marina amin'ny tokony ho izy ary amin'ny sotoavina zay ananatsika meko sotoavina ray ny amerikanina ianao ny fitazomana fitaovam-piadina aminy de zava-dehibe film kofo-pao izy tsika hatramin'izao tsy afaka ary zay manala an'io tsisy mahavita fa mbola ao foana le lalam-panorenana satria sotoavina io ny maha-amerikanina azy ka tazominy azy ny tsika hoana zay mba zavatra rehetra mbana ratsy be zany tsona amin'io nareo zao nareo hoe zay ny anaovana pepona lava ny malagasy ampitahorina koa malagasy ampitahorina ny malagasy zany izy satria nahoana so mitrotraka raha mitrotra de akafahefana tsy manaky an'le mpitondra tsony de anova zavatra raha manova zavatra be de be ny nosahirany eto tsy akaiky eny zany Dubai zany tsy akaiky zany France zany Clémence fa tsy tonga anao milomano hoe fa somevy teo anao rehefa vahoaka ny tezitra de ataoko lalakitako so foana va tandremo a zay ny mahatonga amin'ny teny an'izay a avelao ny vahoaka isafidy malalaka am'izay lalana tokony fidianana ary président Ravalomana ny fidiny atao ahoana inona ny problème an'izany de mialy ianao hoe fa atovy mangarara ny baolina zay de eo anao miteny ka zao izy ka zao ka tsy zao izy zany rehefa zay ny trano aloha ny vahoaka zay RMDM de mametraka tsara mihitsy ny mangarara ny tetavinay a na alohan'ny fifidianana na tonga ny fifidianana ary zany rehetra zany de andianana makany amin'ny tsaratsara koa afaka ny fifidianana asa zany azonareo le fifidianana tsy tandrona fa lalana makany amin'ny fanavotam-pirenena ka rehefa tsy zay no ataonao aza serenao zay anara-dalaniko ianao a rehefa mandika lalanako izy moa zao tsy miteny eo mpanao gazety fa nandika lalana tolo ny fananganana ny birao eo da ataovy sanatria misy hoay ahoay rapitso tsorotaka be eo mpanao gazety eo tsorotaka be may ao ny trano dikan'izany a zay ny antony anetratsika apetrao amin'ny tokony izy ny rafitry firenena mba azahoantsika mandeha amin'ny lalana tsara fa aza atao zy ampaditriny ekizy zay rehefa mamilava raha mise lasa ny ekizy rehefa tsisy hanina hoaninao lasa ny ekizy zay ny ACC atao inona moa ny ACC mazava ny lalàna ny ACC de atao ampiatra ny lalàna ho arbitre izy no fefy manaraka ny sisy arifanina mba andeha mitondro tokony izy ny demokrasia fa tsisy lalàna eto amintsika mihitsy ny laza hoe ny ACC a de atao mpananatra atao mpanao pacte de responsabilité a atao tsy hampisy korotana ny firenena tsy adidiny ny ACC zany aloha zany ho anay mpanao politika tsy zay ny azy fa ny azy ny ampiatra lalàna hoana ny voalazany ty lalam-panao inona ny voasoratra ao zay ihany de samy tsombadika atao le izy am'le zavatra atao satria tsapan'le olona tsy ao le fitiavan-tanindrazany hoe tsy maintsy ataoko amin'ny tokony ho izy ny adidiko a satria ny vahoaka malagasy mijery amin'ny tsy haiko ny olona nanao an'izany zao raha mba tsy menatra rehefa mivoaka hijereny vahoaka malagasy azy marina mafy reny raha mba samy tenina kely tsy mahasary toany olona zay le izy zay ka tsy maintsy amafisiny zay zavatra tsy maintsy atsanga atsika amin'ny tokony ho izy ny demokrasia na tiana na tsy tiana
Sa manana namana be teanao ampanjaka izy fa hitako hoe tsy tonga amin'izany ampanjaka isa tsony tefa tsy fotoana zany tsony zao andao le tsy aloha ataony demokrasia mbo tsaratsara efa aveo le hita zay ka nivitra samy manany azo kosa kilobarandasy fa zay tokony matafitany vahoaka no atao zay misy miresaka zao atao faritany mizaka tena eo resaka côté simerina io tsy mba misy masamy teny io za masamy teny a satria sasady namany katea namany merina zany ve ny problème amin'ny firenena voakanareo aminay eto oak'izay ny merina falondre mba côté ore olona andriamanitra o rainay zany ve ny avany olona eto zany ve nay mivadika aloha toizy amin'ny merina mba le côté reo tsisy ilana azy zany ve ny hitanareo mavany firenena fonga tsy efa nitondra teo ny côté firitaona fa maty ny anoanana ihany ela indremisesa sy ny vahoaka malagasy nitondra ny merina maty ny anoanana ihany ela indremisesa sy ny vahoaka malagasy tsy zay zany ny problema tompoko apetrao ny firaisakina apetrao ny fihavanana tsika malagasy ray ihany de zay olona tokony ho avy eo hitondra ka hitonga antsika na fanavotam-pirenena ny olan'iny za de manana ohatra fanoko matetika gagabe Clémence mitira fa teneny Clémence taloha mampianatra de miteny hoe zao ny lazaiko anareo rakizy raha te hanavitra firenenanareo raha tsapanareo fa ombo ny mahavitra ny firenena de manao vao me mazava be dikan'izay zay ny lalana tokony ale zay ny tokony atao tsy mety tonga amin'izany tsika satria ny fanjakan'ny vola ny manjaka eto Madagasikara zay firenena mantra zany ve tsy magaga ohatra ny Jirama ihany eo ny fanjakan'ny vola ny manjaka eto amin'ny firenena zay mahantra de fa mazava ho azy aminao fa raha mahantra ny firenena olomby tsy isaina amin'ny tanana zany le manam-bola zay manao ampimamba ny firenena de azakagy ianao raha tsy hita nyvolamena roa amby fitopolo ny telo amby fitopolo tsy haintsony azakagy ianao raha misy vato mandeha makary azakagy ianao raha tsy haintsony zay fandehan'ny vanila am'izao fotoana zao zany rehetrarehetra any de noho fisin'ny ampimamba daholo mahatonga an'izany ka tsy maintsy hiala amin'izany tsika ialako tsiny ialako fondo am'izay olona mihainao atsika hoe ahoana moa zany resaka za ny adidinay de hanala ny vahoaka am'izany ka ny azahoantsika manala vahoaka am'izany farany de ny hoe tsy maintsy mila mpitondritsika ty tanindrazana manara-dalàna misy fahaiza manao a mahitsy de le teninao tezany mahitsy mba hahatonga amin'ny firenena vanina misy olombanina mandeha makany amin'ny fampandrosoana iresaka fanajana lalàntsika tantandalàna moa i Madagasikara vaovao nanamarika ity herinandro ity ny alatsinainy lasa teo andrimatoa Alain Ndremiseza ny fiakaran'ny raharaha ravinambinina teny anivon'ny fitsarana ravinambinina moa de tsisa fa mpiasa ministera izay nanasanana tsikafina n'ilay resaka fanodikodianam-bola zay nitranga atao anivon'ny ministera amin'ny fahasalamana kanefa de izy indray no notoriana ary ny fanjakana mihitsy no notory azy atao anatin'izay tranga izay misy ny firaisamonim-pirenena efa nampiseho fanohanana n'izy ity zany na fanohanana ny ravinambinina manoloana an'izay trangana azo azy zay a resaka fanajana lalàna ho ao teo sy ny tantandalàna de mba mety ahoana ny fahitany Andriamatoa Alain Ndremiseza nytony tranga itony izay tsy voatery miankina amin'ny resaka politika fotsiny hoe décision resaka fanjakana fa de tena hoe na ny finiavan'ny olona te hampahafantatra ny fahamarinana ary zany de sakanana eto amin'ity firenena ity am'izao fotoana zao am'izao fotoana zao tsika miresaka an'izany de raha tsy diso a nametraka nandefa taratasy na efa nampilaza ny firenena mikambana sy communauté internationale fa mangataka audit ny vola nampiasaina tamin'ny Covid no io rangaha io mahatonga an'izany azonareo angamba le fifandraisana zany hoe ny firenena efa manana sotoavina demokratika de mazava mihitsy ny heviny fa nizoan'ny olona manazava sy manome ny vaovao mikasika ny volam-bahoaka de zofeno ananan'ny olo-pirenena tsirairay avy zofeno zany ka magaka fa inona moa ny voalaza ny bianco natao publicité feno eraky ny arabe tsy hoe rehefa mahita zavatra tsy mety nareo de tonga afany aminay ty telefona de manontany amin'ny bianco ahoana zany ny ataony am'le olona nandeha nilaza hoe nahita an'izao ataty izy ndray nikatrainy ty izy andeha ho any aminareo a resaka tsisy dikany zany no lefa nizany ho any aminareo a hoe fefa mazava ho azy fa fampitahorana ny vahoaka regny a mba tsy voan'ny marina ny mahatonga anareo maninona tsy natao aloha ny fanadihadiana de navoaka ny ministera ny rapport ka tsy mety marina ny nataony de fantatry ny vahoaka inona ny tsy napety nataony na tsy mety marina ny zavatra atao amin'ny ministera de natao ankety ny ministera nakaizy amin'ny fonom-bahoaka zay ny tokony tsisy inina fa de any anatiny any de natao atao zany zavatra mitrambika everiko fa lesona amin'ny demokrasia daholo amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao a efa fanampitapenana fotsiny any le zavatra efa maloto ao anatin'le ratsy hoa
hitanareo ary zay mbola veriko foana tandremo rakizy tandremo ra vahoaka malagasy fa ny tsara mitavozavoza ny ratsy fiarovana ny tsara ratsy fiarovana sy ny marina mitavozavoza de tsy maresin'ny ratsy tsara lahatra tandremo zay aran'izao fotoana zao tsika atao ma ny serasera ny filazama avao feny fa rehefa mijery ny malagasy ny 50 isan-datony an'io fanjakana io daholo ary zay tsy anazy de ataony mamay ohatra tsika MPS zao eto nareo MPS tsy mandeha amin'ny canal ianao zay de raha miteny aka ny MPS koa za tsy mandeha amin'ny canal satria zao de andao ndray jerena ny réal ary de rehefa ataonao ny total le radio le télé rehetra zay manohana miaraka amin'ny fanoherana de kapaina zalataony de lasa mipetraka amin'ny fanontaniana raha zany bien koa manontany hoe fa niza moa canal io mafita an'izany de izy loatra ny tompony mitotonga dina ny idirany am'izany tsy midifuseny azy de zay mandeha de mandeha rehefa manaraka ny lalàna de zaiko eo fanontaniana de hitanao zany fa memika avy daholo ny fotoana zany rehefa tonga ny anahoana alkiny tsajailina ny démocratie fa ataon'la ohatry zany zavatra de rehefa aveo de hoe ka nareo mamaly faty ka ry amina manao an'izao ka nareo koa nanidy radio zany ny atao eto mandrapahafatin'ny malagasy rehetra eto atany ve re olona aiza ny fihavanana aiza ny firaisaky tsisy tsony tsika zany tsy sondrotra mihitsy fa ohatrany manao ohatra makanirina ialany de misedra tany andro ny dakany ny vodiko de tsy manaiky mihitsy na amin'ny arivo amin'ny l'an 2080 anao tsy maintsy dakako koa ny fotiny le ry zany ve ny atao hoe fiainana zany ve ny atao hanao fampandrosoana olombelona mihinam-bary tsy maintsy misy latsaka reto fa ny tsara indrindra de ny mahay miarina mahay famela hely koa ary mandeha makany amin'ny hoe tombontsoa ambao zay ny mpanao politika ny teneny koa za tsy pastera na inona ka hitenenao na mpanao politika hoe mitovy kosa fa na inona mitranga ny hevitra ny samihafa fa zao samy mitady ny fampandrosoana malagasy samy mitady matsaratsara ny fiaina malagasy tsika andao hiaraka fa tsisy hevitra zay le tsy misy zay le tsy misy am'izao fotoana ary zay mapolitika amin'ny firenena fa am'izao fotoana zao tohatra ny efa samy matsapatena daony nareo le mpisilelaka tany amin'ny taloha ary satria misy mpisilelaka tany aminy aloha lazaina amin'ny marina impirela antsona atao andao le tsy mba hiaraka iresaka anao ranga mba hiaraka isakafo zao vao miasakasaka hoe ndao anao an'izao ndao anao an'izao tsy maninny azo le ferany zany satria vahoaka malagasy ny jerena sy ny firenena andao hoy ianao teo nanaitra le resaka ao izy ianao hoe ny olo-pirenena tsirairay avy de manana zo fototra mihitsy ho sarotiny amin'ny fitantanana indrindra volam-bahoaka mantsy io volantsika raha fitantanana andresahana resaka toe-karena sy ny sisa de zay moa zany le resaka raha ravinambinina teo hoe le olona mitenance ny tsy fetezana indray no mahita loza rehefa aveo fa fampitoy amin'izay raha iresaka toe-karena sosialy sika andriamatoa alaindre miseza de zao hoe ny vaovao malaza be koa zay tsy azontsika lalovana fotsiny aloha de natsoana manokana ny kabinetra iraisam-pirenena de eo indrindra zany ny fitondrana mihitsy zany ny antso azy mba hoe hompan'olo-tsaina ara-pitantanam-bola hony eto amin'ny repoblikan'ny Madagasikara liana be mihitsy afantatra hoe ahoana ny fahitanao an'izany andriamatoa alay andre miseza ny zavatra azoko lasaina voalohany de zao na iny kidona na iny kianja de manao vahoaka malagasy manao voady fa tsy ampiakiniko amin'ny vahiny zany mihitsy fikirakarana fitantanana ary fanaraha-maso ny filavolam-bahoaka malagasy fa ny fanomezana an'izay fotsiny de fa falemena mampiseho fa misy kolokolo eo aminao misy mangalatra eo aminao ary misy tsy mety ny zavatra ataonao fa ho taona sy tapany iny atao manina telo taona maninona tsy tamin'ny voalany voalohany roa andro ny nakany Rothschild zay aloha voalohany zao anao viazakazaka ny lavaka ataonao zany de tavinao tsetsemana zay zany mieritreritra ao amin'le izy mialatsiny zay faharoa tsy mbola nare mihitsy afa ny fanjakana fanjakana amerikanina de naka kabinetra avy any ivelany Rothschild andeha hitatana sy hijanara-maso ny volam-panjakana amerikana tsy mbola nare mihitsy hoe ny frantsay de naka-panakarena mpitatana ny vola manana mpanakarena be debe izy ary Rothschild ao aminy hitatana ny vola frantsay ndany ranga ny vola frantsay tatanana any manara-maso fa tsy ny vola malagasy satria miteny hoe miaro ny malagasy sy mangalatra fa zay tsy mahainao melay fa tsy zany no ataonao
ary io ny mbola foana mbola mitodika any amin'ny vazaha fontsika fa tsy mahay teny gasy ho an'ny olona ao zay mamay azy de ny farany tena zava-dehibe ny vondrona Rothschild tompoko tsy vondrona atao hitatam-bola mpanjakana fa mikirapira vola ny mpanan-karena sy manao banky amin'ny olona zay manam-bola atao petrabola ka rehefa dinihako le zavatra de le fonds souverain zany no tedavina ho apetraka ho karakarainy ny Rothschild zay manana banky fonds souverain zay volany malagasy alana amin'ny budget ka zay anaovana azy de anaovana azy ho raha eto ary io Rothschild io nalazaina hoe tsy izy avy hatrany nanao an'le heliko tamin'ny efa raha ohatr' zany efa taona lasa vitsivitsy teo tany amin'ny firenen-kafa de vo ray petsapetsa tao izy de mbola laiko any sa zay mihitsy ny nangalana azy hoe mahay reto hainy reto manao an'le izy ao ka de mba vahoa nampo mieritreritra anjara ny vahoaka malagasy mieritreritra an'zany zay ny zava-misy zay ny zava-misy banky be de be ny eto an-tany ny afaka mikara tsy tokony mila an'zany mihitsy itsika ianao ny tsy mahay mitatana matoa zany matoa misy gropaka ao ianao ny toka efa telo taona ianao ny toka efa latsaka ny aty lava anao vao hoe vonjeo arakoto matoa ny toka de efa lefa tara loatra zay ny mahatonga amin'ny tena zany hoe zany rehetrarehetra zany de fihetsika atao daholo hanampenana an'le efa rotika be anotorana an'ilay lavaka ka io moa zao vao androany malaza be na manalelira faralany anaty Facebook any ny hoe ny parka Tsimbazaza ihany koa de mena hotatan'ny aksianiny izy aloha lo hitantsika eto amin'ny sary eto zay no miparitaka be ny anatin'ny tambajotra tserasera am'izao fotoana zao tsy haiko na marina na tsy marika ka vao androany mihitsy moa zany zao iny vaovao iny no niparitaka de ho hitantsika eo ny fahamarinany sy ny sisa fa de efa hainy zao aloha zavatra nitranga hoe efa nireagira ny mpampianatra pikaroka ny androany any ny amin'ny hoe fananoatra ny fanapakevitra ny budgetko iaksiana nanao lainao itahaka azy ary zavatra tena masosy milarana rehefa tsy mahay zay biby ara tsy vitanao mitatana azy ko ny malagasy no andeha detadetahanao tatana zany ny zava-misy biby kely firiny ao roapy dimapolo tsy vitanao mitatana azy ampinananao hanina matsavina kely mijery le maki kely de manontany fa aizany volan'ny parka naturel manahirany ty fandoha resahana tsy tahiteny azy sy tafiditra daholo na niary zareo avy any velany ary ny parka ny salone ka misy vola aloha miditra ao ny vola aloha miditra ao de misy apahany mandeha makany amin'ny fanjakana malagasy tokony ho fantatrareo zany raha vahoaka malagasy ary ny vazaha de asainy amin'ny pays de visy re vola miditra ao iny miditra amin'ny kitapo malagasy de tsisy tonga any Tsimbazaza zay bibiko iny ao tena may le banda reto miala kotsika amin'ny parka zay any Andasy be zay misy ny ragidro be indrindra misy ny lémurien zay mandoha vola ny miditra ao atsy ty zao atao 40 000 ariary angamby izy zay na 60 000 ariary ny olona ray zay feno olona mandeha mitsangatsangana eo morony arabe mitsofoka ao de vola miditra ao amin'io zay mandeha makany amin'ny fanjakana de tsy misy tonga na ray isan-datony ary mandeha makany Tsimbazaza tsy za manome anina mifanjaka manao sosikevitra amin'ny filoham-pirenena ataovy manara-penitra raha nga io ataovy manara-penitra ataovy tsara tarehy de ataovy inauguration tsy manino mampalahelo tsy ambozy atovy azy aty moa 20 milliards ariary 10 milliards de francs hatreto aloha taona ohatra tsy hitako zay fandrosony de manontany tena rano le tsy akanesan'ny tongotra alaindre misy zao mihitsy eno ohatrany za de gaga misy le prés za tsy nitotsika tamin'ny andro ratsuelona mihitsy hatramin'izay fa raha fantatrareo ny tantara tamin'ny 2009 moa izy nanao hoe ataoko kianjan'ny démocratie ty de tonga alainy teny ay rehefa taonao tanjandera moa de veriny zay zany taky ny démocratie de manontany hoe président ianao neny nanao an'io voady an'io hoe nataonao kabary hoe ty kianjan'ny démocratie fa tsy pisiny tsy fopina trondro hoe zao izy laza zavatra tsy menatra venao am'izany farafaratsy mba nasina tamboly ao ialainy sy ny namany de ao anaty tamboho tsisy pahita mbola mety n'le ferinay fa tena manala baraka tena ianao amin'io tena manala baraka tena ny filoham-pirenena voadiny zavatra nolazainy zao mahazo miteny atôly tsy madamazo an'izao retreo zay le olany zay aza miteny oa rehefa tsy mavita zavatra tsisy tikany le bozaka efa teo ihany tsisy zavatra kitihina nge io ary ny olona tsy mitady estrady tsara tare irahany anaovan'ny rosira ire
fa rehefa misy kabarina eo de zay te kabary eo tsaratsara mandeha mikabary eo tiktakotoka maninona fa mahazo miteny daholo zao mitele sy radioko inona ny olana aloha iteny sy iteny zay zany démocratie fenao milaza manao démocratie mandalina ny démocratie le zavatra ny teneninao ampiarina ny démocratie mihitsy ny anao ihany ny kapa azy eo le olana eo izay nge le famitaham-bahoaka eo le ke mianatsika manona azy amin'ny zavatra ray iny satria tena avetrany izay mirahala mianaka mihitsy zany fandona am'izay nahita an'izay teny azy zany tarika ny olona teny zay ny zavatra mitranga tsy afaka miditra trano aiza zany le démocratie zao ny afaka maneho hevitra da amin'ny clémence nareo conseiller zany ahoanareo amin'ny alohanareo sa lapy io aka tsy maintsy mipetraka amin'ny fanontaniana fa na inona ataonao na inona rehefa iodina rangatiny vahoaka mahita telefony izy zany de tena ho hitatsika eo nge ro vitany noely de hitanareo ny to vahoaka efa tezy to na iny mivoaka ny tranony fotsiny ary izy de hoavy ka tsy aloha izy mirotaka mandeha amin'ny toerana ray misy pitarika atsay zay mandalo rehetra amin'ny alohan'ny tranony eo de inona tena izany inge ny trangeto am'ty raha ty zay no mahatonga atsika misotona lakilosy zay no mahatonga atsika efa tsy resaka fifidianana fotsiny tsony ty efa tsy resaka olona mpitondra tsony fotsiny ty fa tena no avy ny malagasy mihitsy ny nampidirinareo any anaty aizina diny mbola afaka mifampiresaka andao iresaka za zao ny teny ahoana ho zany evitra mananganinareo gouvernementana fanavotam-pirenena zay sisan'ny solution de mba niaraka ataony olona zany de nanenaka any amin'ny fifidianana vo vita daholo ny seninina manahirana ny olona le tena olona mpanohitra an'izany mihitsy ny nampidiriny eo izy ireo zao andeho atao fanadinana ho ny anao ambassadeur oreoli dana aloha miverina mianatra fa tena ny ambassadeur zany eny solo tena ny filoham-pirenena voalohany eny ivelany tsy afa tsy izy rery dikan'izany izy mifampitelefona tsy maintsy malala ny fiainany malagasy ny zavatra hainy malagasy ny zavatra de davin'le filoha hoe zao ny adidinao ho ataonao par CV ampanaovinao testa tsy mbola nisy firenena nanao an'izany teto atany za milazanareo tsy mbola nisy taiza ny anaran'le rangahy io an'izany fa tsy mbola nisy nanao an'izany teto atany ny zavatra tena mahasaripady indrindra de ny fiandrany am-pirenena any amin'ny fitoerana any ampity zany no amenao olona tsy fantatrao andefa CV fotsiny am'izao zany ary de kaka ataovy volomboasary daholo fa tsy miraraha an'izany zay rangaty fa ataovy zoanao zay voalaza lalam-panorenana nataonaoko atao akory rehefa tonga ny fotoana de mialy alahy de pan zay atao andano mandefa CV za aloha de tsy andefa CV am'izany ara mandefa CV ao ataoko amin'ny teny gasy de tsy hainy le rimy mamaky azy de ahoana zay mialatsiny ara ohatrany masika amin'ny teny anglisy satria everiko fa zavatra tsy mety zany miveriny mamalagasy atsika mihitsy no ariny efa tsy fotony tsony fampianarana gasy tsy mandeha am'zay loatsy ny zanakitsika tsy manaiky an'izany zay ny teneniko aminao eto tsika eto amin'ny ambiriny tsy anaiky an'izany ara tsy anaiky an'izany mandrak'zay raha mbola nitaranakitsika ny viraviraina ohatran'io tsy maintsy mitsangantsika na pitso na rafaka pitso na am 2023 de tsy maintsy hitsangana zay ary tsy maintsy ataony hita ny vahaolana io ampiverina am'lohany ny fiainany malagasy andanatsika makany amin'ny fampandrosoana mandra-patonga ny 2023 nefa andrimatoa laindry miseza iresaka antotanisitsika ny tombatombana zao olo ny zava-misy aloha zao moins 7,13 tsika ny tombatombanao zao ao anatin'ny rotoana mety makaizitsika zao mba miabo ohatra fa mety abitsika sa vo maiky zay anao fa namaky ny zavatra nataon'ny solombavam-bahoaka tamin'ny herinandro de ny vinavina ny budget 2021-22 dia isy croissance na 3,7 de mikoty azany moins 7 makany amin'ny 3,7 10% ao anatin'ny herintaona tsisy firenena mbola navita an'izany aloha mifatato hatram'izao tsisy re reto bandy reto fe ahoany zay zany le mametraka na le moins 7 ny diso moins femi mihitsy namoaka an'iny ka donc zany le 3,7 no atao tsy ampeverana zay nge de atao inona budget ka inona moa resaka budget zany nareo za fa mba ministre ihany budget zany gne amin'ny fanjakana io raha ny lalàna telo volany tokony efa mahazo daholo le olona tokony mandinika azy fa ny magaga telo andro aloha ny dirana amin'ny adevitra vomeny anao budget ohatra n'iny abe zany manontany io re député zany no mahazo azy zany tsy fanajana lalàna daholo zany tsy amakinao an'io anatiny
tsy hitany hoe tia makatsy zany misy eto Madagasikara tsy maintsy arenina daholo zany zay ny ilayntsika fanorenany fotony hiditra am'izany ka raha vao miresaka an'izay tsika farany am'le olona ty resaka an'ity le namana misy ny avy any amin'ny faritra tokoa ny tena etiny fo izy aretiny fatsoapo hoe tokony asiana fanjaka faritany mizaka tena am'izay fa satria savovony eto Tananarivo daholo ny fanana malagasy rehetra de raha mieno azy ianao da ohatran'ny manana eritreritry zany zarazarao aminay côté ny zavateto fa ohatrany lasa merina daholo ny fanana orangaty voalohany io tsy merina rerany mipetraka eto Tananarivo mety fanisa raha teny isaina raha ilo zay faharoa merina inona ny mila voletiko tsika raha maty any hoanany reto daholo eny amin'ny arabe izy ny misy manitra be indrindra eto Madagasikara tsy eto Tananarivo ka vola inona reto hoan'ny meriny ataoko any ihany le izy hitana zany mifatena zava-dehibe teny zao raha vao miresaka ny atao faritany mizaka tena ka tsisy an'izany inge ao anatin'ity lalam-panorenany ity ka ho ataonao ahoana ka za miteniteny foana tenena aloha hovanay ny lalam-panorenany de ho ataonay mizaka tena ny ihany ka lany vahoaka malagasy ina moa ny olana fa za mamita bahoaka atokony asiana mizaka tena ny faritany atao ahoana lalam-panorenanao tsisy an'izany fokotany ara-tsy voalaninao hatramin'izao président taizany nahita olona tany amin'ny faritra ny tabataba avoay zay olona tany amin'ny faritra député asevy tonga eto amiko mba ny tabataba le mpiantso any Andry Rajoelina reny fa mahalama fantatra azy any amin'ny télévision masamy teny an'izany mbo nasany laza tamin'ny vahoaka malagasy hoe tsy ara-dalàna io président fokotany tsy laniny io fa nareny zany ve nareo tsy atompo koa tsy zany mihitsy ny tompontsoany de manontany inona ny dikany tsy any manomboka amin'ny fizakana tena zay dikan'izany tsy zay ny dikany fizakana aloha mba hoanay ny anay eteno vanay azy de manome ohatra anareo tuliara mba fa tsy teny amin'ny mambo fa tonga de izy le any foana le ridy eto atao tuliara ny resahana anao fanjakana mizaka tena tsika rapitso entina am'izay le fosy sainy tonga de ataon'izao fotsiny ando tsy reny tuliara be volamena be ao ambaniny ao fa ny volamena ao ambaniny de mila 5 taona vao voatrandraka mivoaka hinanany vahoaka de ataona zany ny vahoaka ny tuliara mandritra ny 5 taona azonao koa le tiako de ohatran'izay daholo io na Tananarivo tsy sport na ianina tsisy an'izao tsy maintsy miara-miainy tsika fa tsika malagasy de ray ihany mialatsiny am'ireo namana miteny an'izany mety mieritreritra le tiako ohatra masamy miteny an'izany satria za afaka miteny amin'ny anara-merina za afaka miteny amin'ny anaran'ireo any amin'ny faritra ako tsy ny aminy de miteny raha trisitrisy de be teso aletsy rehefa mifankahita fa tsisy olana fa ny zava-marina tsy maintsy ola zaiko tsy aza zarazaraina mitombotsoa manokana ny firenena fa tsy mety fa atovy ny lalam-panorenana de samy manao propagande karaha laniny vahoakany hoe ity ny mety amitsika ara-pasoa ara-patsara fa raha ny hitako am'izao aloha raha za manokana amin'ny aikikely ny aikikely tsy samy teny lalàna antsona misy gouverneur may lalàna tozinao lasa matahotra hoe io ny tena izy de ohatrany tsy samy teny fa raha mikely aiko de hoy za hoe raha firenena ohatra atsika mbola mandry tsisy tsara ohatra manao décentralisation tena izy ka raha nomboka ny décentralisation tena izy reo olona nareo any amin'ny faritra andana aloha mirotaka mba ataovy sy fidianana président fokotany anaty fokotanitsika aby zay ohatra zany apetako zany tokony amin'ny foany itenenana zany satria efa tongotra le raha efa maniahirana tokony miresaka am'izany zavatra zany rehefa miara miresaka de hita zany fahaolana zany ke tovy aloha président fokotany ndao zay takitsika aminy ahoana koa gouverneur tsy anaty lalam-panorenana ahoana zany reo fitanany io lalàna an'izy any anaovana an'io lalàna ny chef de région hoe chef de région fa nalàna za atao amin'ny ACC mity ohatrany hoe le anarany fotsiny niovakely fa mitovy ihany eo dikan'izany lalàna an'iny ihany zany lalànao ka natao ina novainy any anarany zay le mpanao lalàna mantsy manana lojika hafahafa ohatran'izay raha contrat ireo fotsiny novainao ny anarany misy antony zany satria raha tsisy antony de azo ovana ny anarany tanao zay le izy de hitatsika eo inona le zava-miafinao ambadika rehefa aveo zay nijerevantsika azako hoe resaky zany no tena piralahina mihitsy amin'ny rehetra ary efa mampanay aloha ry zorovavy de zay matsara hoe vehivavy daholo neto afaka miresaka zavatra ohatry zany tsika de zavatra tsy de fanao fa matahotra merina matahotra miresaka faritra ny faritra matahotra miresaka merina raha vao miteny merina de atao rasista raha vao miteny ny faritra lasaina rasista ary ny tena mampalahelo ny tena mampalahelo ty zao raha mandeha ny olona ray merina avy any amin'ny faritra ka manambady karana vazaha sinoa tsisy miteny lomorona ny atsika fa raha vao misy kely merina kely na avy any amin'ny faritra ray anambady betsyleto tsy teny ny fianakaviana hono io reo olona
mieritreretintsika malagasy fa tena entin'ny olona any amin'ny lalana tsy izy ary tena mpanaovan'ny olona zavatra tena fotana mafaty a tazomy ny sotoavina malagasy amafiso ny firaisakiny apetrao ny fihavanana vo izay nitondra antsika makany amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny demokrasia ny olombanina satria azavatsara fa tsy de demokrasia larovin'ny olon-dratsy io mantsy maratsy an'io demokrasia io lili mora malemy be de be ny dictateur amin'ny tena zany problème ny demokrasia izany eny mamono ny tenany rehefa ny olo ratsy raha vo ny olon-dratsy mibetsaka raha vo ny vola mantsaka de mato azy le demokrasia ty malalaka loatra le anaovana an'izay zay le olana io ka demokrasia ny olombanina ny mahatonga atsika zay miainga amin'ny fanorenany fotiny a mahatonga atsika any amin'ny fanavotam-pirenena anatsarana ny fiaina malagasy anatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy anatsarana ny région atsarana ny commune anatsarana ny fokotany anatsarana ny tokantrano anatsarana atsika tsiraray avy zay angambany azo ilazana ny problème misy am'izao ya anisany tena nafinaritra tamin'ity faneho-kevitra ty moa ndre matoa an'ilay andremiseza le illustration kely nataonao teo hoe matoa le olona manome fitokisana hifidy anao de enao zany nitokisana fa apiditra an'le vary ao akibony a tena zay monko le izy karaha mijery le atotanisy tsika fa fony teny kely ty alohan'ny fantaniko farany hoe le antotanisa lay miiba fito faingo 3.10 isanjato ny resahana teo zany de ohatrany hoe raha nisy rosotro ny niditra taty akiboko de am'izao zany mety vonina vary anankitelo zany sisa safiry zany le izy raha tena adika fa fantaniana farany ity satria maraparana ny fiarahany sika ndre matoa an'ilay andremiseza iresaka fahasalamana kely sika am'ity andeha be ny fotoana satria anime mahafinaritra be ny fiarahana mirongatra be ny resaka covid ny morondava sekoly anankitelo aloha hatreto nefa nakatona le sekoly de izao nefa tsika manapa-kevitra nokatra ny sisitany zay indrindra le raha be de ozy izy hoe ny filoham-pirenena nefa hatreto fatatsika tsara mbola tsy samanome ohatra korika fatatsika hoe izy ray aman-dreny mbola président Ravalomanina nge nanome ohatra nanao vaksiny fa ny filoham-pirenena tsy mbola nanao geste maneho an'izany zavatra any inona ny zavatra mety hitranga raha tarafina amin'izao zava-misy zao inona ny tokony ataon'ny fanjakana maraina teo moa nisy resaka sisondresaka aloha fa tsy ananako ny pirofo hoe ohatry ny efa miely be mihitsy ny covid zay manafika ny ankizy sy ny tanora kokoa tsy fantatro ny fahamarinany aloha fa hatreto aloha matoa sekoly ny nakatsika tany amorondava milaza zavatra ihany zany de tena te hitodika any aminao be antitra de dikan'izany zay indrindra io alelo mitsika kely akaikikaiky failalana ohatr'izay ny avaliko anao de izao raha nangataka ny fanakatonana ny sisy tanytsika de tabataba-pera tadidinao climat raha miteniteny foany za mantsy netomboany sosokevitra iny avao amin'ny RMT ma de niresaka zay sy président tsaka ianao président mitenenany ity fa tsy maintsy lazainy ity fa mahisahiranytsika fa natato aminay koa rehefa mbo adiady any zany be ny andaniana azy ry mbola tsy hita hoe inona le covid zany be tsy fa navokatsika amin'izay le izy filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana nilaza voalohany hoe ition sistany andriamanito angamba raha iandro nanaraka an'iny nanamafy an'le izy hoe zao ny antony anidina ny sistany tsangana dolo ry anlaza fa tena tsy lara-pahatonga de mamono ny ekonomia atsika zany oa tsy mampinomopesta sy ny kolera io fokany zao ndray tsika iazaka zahana ndray mifamahana ny sisy tany zay tsy misy fepetra miaraka aminy amin'ny tokony ho izy zay ny zavatra jereko fa tsy afaka iny mihitsy fa ny covid any morondava zay any amin'ny sisy tany any ka tsy avany amin'ireo olona avy any ivelany natonga azy zay za tsy anendrikendrika fa resaka am'izao lotsika fotsiny de hitako de ozy mbola ny fanoherana koa misy mantsy mila miteny anareo mitabataba fotsiny fa tsy manome ray zay teneniko efa mileo amin'ny tente ataon'io ny laha koa zany foana fanidina sisy tany fa alefa koa le zavatra ray le anaza foana itsika fanoherana koa ny laza hoe ampiaro ny cache-bouche obligatoire de mbola hoahoahoa be koa tsy manara-penitra reny tsy mety reny zany laza eo na ny mpanjaitra any amin'ny fokotany raha mpanao vomeo vola fanjakana hoaingana ranarany zay tsotranyio koa nazo atsika fa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao de io ndray fa misy an'izany fa tsy mbola nivoaka foana ny lalàna na ny fanambarana ataon'io fanjakana io raha mbola azo atao fanjakana io amafisoky aingana aloha ny fanaovana cache-bouche na sarovafa fa raha hitanareo fa efa goragora le fanaovana azy amin'izao fotoana izao
dikan'izany any aloha ny tokony averina voalohany raha zany teo avy etrany parapatonga amin'ny volana mars aloha amafiso ny fanaovana kasibosy zay nefa tokony voaka efa nataon'ny préféré tseraka Madagasikara vao nahitany fotsiny satria iny ny aingana indrindra somora indrindra azo atao rehefa aveo vao amafisiko ny fanaovana vaksiny zay tsy aingana kokoa ary atahoran'ny olona na tiana na tsy tena misy ny matin'ny vaksiny ka le communication négative nataony ministre momba le izy ihany koa ka le CVO mbola nolansena de fahatelo raha tena matoky tena amin'izay za raiky mamay-poana le CVO tsy lany fa lo fotsiny ao reo zalahy andana zareo any amoron-dava le CVO atao inona fotsiny ao anaty barika ao ty mamavitany ze vitany aloha lili aza menatra zany rehefa manao zavatra amin'ny firenena fa rehefa iny aloha de zakao ny zavatra natao hoe andana zareo zay de velona aloha zay velona ohatrany hoe manisy be amin'ny tena zany fijerinareo ka tsy hitako hoe tsy hitako tsy maintsy zay tsy maintsy mandeha amin'izay tsika raha tsy zany de izao iverina amin'ny fanidina sisy tany zay zay efa tara loatra de iverina amin'ny efa aretina efa hitany teo de anao tanana amin'ny sponsor fa sa me vola kely fa sa zay gneny fo avy eo vera mahity zay ndray no atao fanitranga amin'io de io fanjakana zay tsy azo atao fanjakana itsony de tsy asahanao an'izany satria efa matahotra maro io zavatra senisy ataony sy ACC tenenina zavatra efa fatahorana mbola iampiky sy Covid andray ve tsy avitan'izany de zay le olona tonga 2023 zany igny mbola lavitra be fa le tandrametaka ataony satria io fanjakana io ny mpanjakan'ny tandrametaka sy ny kitoto ary no eraoera za kosa aloha de mahasahy miteny an'tsaiko sambona raha miteny an'izany fa ananako ny ohatra be dehibe azahoana entina manazava zany reto ange le kitoto reto ange le eraoera zay reto ange le fatondronany ka hita maso zao hitanao maso zao le zavatra mitranga de izay no mahatonga milaza hoe ny fanoherana de tokony hiakatra ambony latabatra io le manaherana anao le hoe ahoana mo izy moa le fanoherana le fanoherana teneniko eto de zay fanoherana mieritreritra mifanohana manohatra fa tsy manaiky an'io fanjakana io tsy manaiky ny rafitra misy satria rehefa tsy manaiky an'io fanjakana io no de tsy manaiky tsy maintsy mahatsara an'ity fanjakana ray ity mantsy rafitra ny fonony no iainany am'izao donc moramora aminao zany miady amin'ny resaka lalam-panorenana ny ACC ny CNI de ozy hoe zay tsy manaiky an'izany zavatra zany zay rehetrarehetra matsapa-tena vo anahirany ty 2023 zany fa hitondra ny vahoaka any amin'ny tena sarotra de andao aloha resaka de ny fototra iresahanao mba tsy hanao resaka kivilafila fotsiny kobay kelikay ihany nefa mody mifanao biso de ny fanorenany fotony natao vaindrodava inona mariny moa ny fanorenany fotony zany aminao clémence tsika sinizany mpanao de inona marina arinany ianao lilia satria de tenenina fotsiny le fanorenany fotony fa ny ao anatiny tsy mitovy de iny ny arafina moramora tsy maintsy manao an'izao zany rehefa tapak'izay mino aho fa ny rehetrarehetra tsy maintsy tonga ho saina hoe tsy maintsy mandeha amina république vaovao tsika tsy le république any zava-dehibe fa le rafitra entiny manaraka azy satria tsy maintsy miaingy amina lalam-panorenana vaovao ty zay io zavatra misy io lalam-panorenana io de lalam-panorenana tsy maintsy mahita ny fadisonana atao nandritra ny république inevitra ka mahatsapa fa tsy voaro ny démocratie tsy voaro ny zon'olombelona tsy voaro ny fananam-pirenena zay ary tsy voatana fa miopefy ny exécutif eto amitsika any isan'ny olana io problème ny exécutif io tsika tsy anao resaka an'izany fa mbola mifetenao manaraka ataotsika teknika koa hoe zany resaka resahana reta jirama eramaly problème ny exécutif daholo zany satria marefirefy le lalam-panorenana kely loatra ny ao anatiny misy azy tsy mitovy théorie amiko manao hoe lalam-panorenana io raha article 10 fotsiny de vita am'zay article 10 raha ohatra le amin'olona manam-panahy manatsaina ary efa matiny sotoavina démocratique fa raha tiaminao tatsika malagasy na baiboly be io raha tsy ampy hatramy virgule tokony ao daholo ary mazava ao tsy azo adikadika foana ity fa zao ny dikan'ity lalàna voalohany ity zay hita ato amin'ny lalàna faharoa ny fanamarina anazy zao ny dikan'ity zany hoe ho voafehiny daholo ny lalàna mivoaka eto Madagasikara manomboka amin'io république fadimy io zay tsisy ministre tonga de iny alainde ty le zataovanao de service anday aloha ho vai kely indray le ina moty le sanjina ozy ny tanora le tikena lasanty ambarotra nday tsy mety manakatony zany io tsy maintsy miverina am'izany tsika mametaka ny tokony ho izy ary raha te hanatanteraka an'izany tsika de misy ovavy
dia tsy maintsy manomboka ary zay ny ilaina anareo vehivavy tenenko tsy maintsy manomboka any amin'ny fitsitsiny ty zavatra ty fa raha io fandanimbe ataon'ny fanjakana am'izao io tsy ho tafita mihitsy ny malagasy na mbola ho ampiana 100 taona ary tsy maintsy ireo mpitondra reo zay meny olona fatokisana matsapa miasa ho an'ny vahoaka dikan'izany izany tokony hiafy voalohany fa tsy zany reny any Dubai isan'andro raha matoma nde metsena ao rangaty tsy mety tsony zany ajanony zany tsy mila 4-4 ianao eto Antananarivo eto pasapita anao mipetraka andeha etsena nosika atao inona 4-4 V8 zany problema daholo zany tsy maintsy vahany zany zao efa eritreritra mandeha azo ampitoviana taona ny any Chine ny mitovy taolo ny tômobily mihitsy tsy setiny ny rakoto samy vidiviana ireo ny tômobily reo ny anareo oka aloha tsy teny hevitra an'izany fa manjara naina tahaka nefa tsy tonga mitena izy to tonga dia aloha hijanona aloha ny resaka misaotra anareo rovavy ary misaotra ny mpiaino rehetra tamin'ity takarivo ity fa ohatran'ny mafana ny resaka rehefa zay hoa izy eo zany foana dia mirary soa anareo ary mahasotoa amin'ny fanaovana ny fandarantsika ary everiko fa so zavatra mitrano zao dia anetana ny mpijery ho avy hijery atsika na tsy avoaka amin'ny kanal atsika mare koa zao fa ny any tenina any amin'ny faritra any ao dia efa tsy nandeha ny keo maraina zany zavatra rehetra zany aza manao an'izany tsy ilaina reny vahoaka foana ne io rehefa ny olona nge mifampiresaka foana ka mahatonga miteny an'izany hoe ary hofadiana koa zany amin'ny manaraka tandremo zany lili amin'ny 2024 fa izy amita sao dia ministre ny serasera ao jereko tsara tarehy sao dia ministre ny serasera ianao amin'ny andrianina ka ozy ataovy an'izao ndray mpanao gazety eo anao me tsara vela tsy amiko ao fotsiny fa tonga zay tadidio ataovitsika vady amin'ny foka malagasy ho ataotsika alaviritsika any ananina mihitsy ny fomba ohatr'izany satria mandrotsika ny firenena zay angambany namana lira faralany no antsika anakatonana ihany koa ny fandarana satria fa lasa dia lasa ny fotoana tamin'ity alina ity isaorana feno de feno andriamatoa Alay Andrimiseza izay mpanao politika filoha lefitry ny RMDM niaraka tamintsika ny fampizara hevitra ary tena hevitra maro be tokoa mahakasika ny resaka politika ny toe-karena ny sosialy ny resaka fahasalamana ihany koa nandritran'izay adiny ray ora sy fahefan'izay namana lira farala dia ameko anao ny teny famaranana fandarana araka izany dia manamafy ny fankasitrahana ny vahiny araka tamintsika teto amafisina hatrany ihany koa ny hoe misokatra ho antsika rehetra ny fandarana ary aza atao mampisalasala mihitsy ny miantso ny laharana finday ahafahantsika mandamina ny afahanao miakatra eto izay maimaim-poana tanteraka tsy andoavam-bola izay koa no anakatonana ny fandarana ary fa dia mametraka ny mandra-piona ao manaraka indray tomboklasy tomboko vavy